tsy andalo eo ambonin'ny collège Masinda misy lapage be ny teleferika Antananarivo araka ny tapaka tao aorian'ny tombana teknika natao amin'ny komity manokana amin'izany zany. Tsy andalo velively eo ambony faritra misy ny sekoly ny lalan'izany teleferika izany, ora Coutson-Ridge, Tale Général ny ofisy misahana ny tontolo iainana na ONE. Na izany aza, tsy mbola voafaritra mazava tsara hoe aizavy ny lalan'ity teleferika hitateran'olona ity, fa tsisy ihany koa pilôna apetraka 520 metatra manamorona ireo tevana na koa amin'ireo faritra mena eny Manjakamiadana. Mety any amin'ny volana avrily any ho any vao fantatra mazava ny tena ho lalan'ny teleferika, hoy avy ao amin'ny sekreteram-panjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Vinavinaina ho vita amin'ny 2024 ny rotra voalohany amin'izany fitaovam-pitaterana vaovao apetraka izany. Ho ampitomboana ny isan'ny sidina mampitohy Antananarivo sy Paris mba hampiena ny vidin'ny tapakila araka ny tatsitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarby. Sidina maromaro koa no voalaza fa ho sokafana, anisan'izany ohatra ny sidina sahan'ny Turkish Airlines ka mampitohy Antananarivo sy Turquie na mampitohy Antananarivo sy Paris ka mandalo Turquie. Isokatra koa ny sidina mampitohy an'i La Réunion amin'ny Toamasina, i La Réunion amin'ny Nosy Be ary La Réunion amin'ny Antananarivo. Ho ampitomboana ny isan'ny sidina mba hampihenana ny sarandalana ho hiatrany ny tatsitry ny filan-kevitry ny minisitra. Ho sokafana ny sidina mampitohy an'i Mayotte sy Mahajanga ary Antananarivo, Mayotte sy Nosy Be ary Antsiranana. Efa eo andalana ny fanaovana sy ny fanarahana, isorohana ny fanondranana tsokosoko harem-pirenena ary ho sokafana ny sidina mampitohy Antananarivo amin'ny Nosy Maurice. Ho jerena ihany koa izay fomba ahafahana mampihena ny saram-pitateran'ny sidina mampitohy an'i Sainte Marie. Efa mitohy kosa ny fifampisarahana maritana ireo fepetra mikasika ny famerenana sy ho eletsony ny sidina iarana amin'ny Ethiopian Airlines maketo Antananarivo. Marihana fa nanaiky ny anaraka ireo fepetra isorohana ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena malagasy ny kompania Ethiopian Airlines. Mitohy hatrany ny fifampidiniana amin'ny hamerenana indray any sidina mampitohy an'i Afrika Atsimo amin'ny Nosy. Raha ny fepetra ara-pahasalamana amin'ny fidirana eto Madagasikara kosa, tsy maintsy manao test TDR antigénique avokoa ireo mpandeha rehetra miditra eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara. Foana kosa ny fepetra tsy maintsy hanaovana fihiboana any amin'ireo hotely efa voafaritra, afa-tsy ho an'ireo izay vao marina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ihany. Solotena ny fikambanan'ny mpitaridi, ny mpikarakara fivahinianana sy ny tompona trano fandraisam-bahiny maromaro no nilanja sora-baventy teto Soarano androany alakamisy nandritra ny fisokafan'ny tsenabe ny fizahan-tany. Mitaky ny hanokafana tanteraka ny sistany sy ny fanomezana lalana ireo kompania mpitaterana anabakabaka akoatra n'ireo kompania efa nisokatra izy ireo araka ny nambarany. Fanapa-kevitra an-taratasy fotsiny ihany ny an'ny filan-kevitry ny minisitra ka mitaky fampiarana izany izahay satria tsy mbola nisy daty mazava izany ho ny solotenan'izy ireo. Takiana ihany koa ny iverenan'ireo kompania hafa mbola tsy nahazo alalana ho hiatrany nambarany mpanao fihetsiketsehana. Nilaza moa ny ministry ny fizahan-tany Randriamandranto Joël fa mbola mitandrina isika amin'ny valanaretina Covid-19 ka tsy maintsy sokafana tsikelikely sy miandalana ireo sidin'ny kompania mpitaterana.